miarabantsika isa tokantrano amin'ity aliny alahady fa 13 volana jolay 14 sy arivo ity. Androany moa zany dia ho asitsika resaka manokana ny resaka rara cristal mitetina 1.5 sy faingo 5 taona zay anisany natonga resabe ihany tamin'ny iny herinandro lasa iny tamin'ny tapabolana raha maromaro kokoa zany. Zay indrindra natonga anay nanasan'ny maître Willy Razafinjatovo sy ny mpiara-miasa aminy zay miaro ny rara zay natonga nyty resabe ity. Miaraba anareo mirahalahy ny eto amin'ny fahitalavitra matv. Miaraba ny mpijery indrindraindrindra fainareo mpanatotosana zao rara izao feno fanajana zay tompoko sy feno fitiavana anolotra anareo ny zava-misy am'izao fotoana zao. Faly miarabanao marika dia faly miaraba mpijeretra ny atokantrano ihany koa. Tonga dia mpijeritsika ny rara nareo moa avy any a Fort Dauphin vo zao no alohan'izao idirinareo eto amin'ny plateau androany zao. Inona ny rara mitranga ankehitriny satria araka ny fantatra aloha dia fa nisy fanapa-kevitra ny raisin'ny ministerany arenakibony tany zay misahana ny rara eo nisy fanoloana olona tahaka zay hoe somary fangatana moa zany sa hoe pression zay nisy teto amin'ny firenena natonga azy ireo nanapa-kevitra inona ny zava-misy eny atoerana ankehitriny. Zava-misy zany am'izao fotoana zao ngamba iverenantsika aloha ny hoe inona ny natonga anay nidina tany Fort Dauphin sy Toliara alohany ny lazantsika ny zava-misy rehetra nisy satria dia nandrasana tokoa le fahafolo volana jolay zay hoe fitsarana ny rara io. Tonga nefa ny fahafolo volana jolay dia nandeha tokoa fitsarana saingy rehefa tonga tao dia mpisolo vavan'ny fanjakana malagasy sy ny ministera dia nangataka tamin'ny fitsarana tao hoe ho ajanona ilay rara izany hoe ataoko amin'ny teny frantsay ngamba izy mazava koa nangataka radiation zay mpiaro avy aty amin'ny ilany moa dia tsy nanaiky hoe raha radiation dia tokony ho ifanarahan'ny rotota no manao an'izay fa dia ataovy désistement dia nisitona fitoriny zany ny fanjakana tamin'ny le 10 juillet nisy didi mivoaka mikasika an'izay dia anatanteraka an'izay didy zay no nidinanay indray tany Fort Dauphin tondra ny didy dia nanome azy ny tompony andraikitra tokony anatanteraka azy maître Willy ngamba amin'ny anareo ny toyany mazavazava mikasika zay. Tompoko manome fanazavana zay satria ninina zavatra resahana dia malagasy ianareo malagasy koa zay miresaka aminareo zao fotoana zao ny didim-pitsarana zay nomenanay sy ny didim-pitsarana erany Madagasikara na ino io didim-pitsarana io na ino didim-pitsarana io dia milaza fa hoe la république de Madagascar au nom du peuple malgache zay didim-pitsarana zay tsy maintsy misy an'izay didim-pitsarana tsy maintsy tanterahana dikan'izay zany raha namoaka didim-pitsarana ny mpitsara dia aby nanarany vahoaka malagasy ka raha mbola misy ozy izy zay fandazavainay zavatra zay hoe misy olombelona ve malagasy manana fahefana manokana ho anazy samirery na président république izy na ministre izy na avocat izy na izy na iza dia tsy manana fahefana anakana fanateterana didim-pitsarana afa-tsy ny oenga nandrao fampakarana ilay olona dia nisy didy hafa indray mivoaka hatram'izao tompoko araky filaza namako teo dia nangataka ny fanjakana malagasy na ny ministera minina fa hoe janony aloha izay manko natonga atsika hoe ahoany zany fa ditsaky tsara na didim-pitsarana zany satria raha nisy didy nivoaka tamin'ny voalohany dia fa nomena sy nalaina eny na dia nisy fanotoyana be dabeara fanakanakanana an'io zavatra io dia azo ihany le izy dia nosakanana indray rehefa tonga tany ambovombe dikan'izay zany misy fanakatsakana didim-pitsarana ka izay mba milaza fa hoe move tompoko mbola misy olombelona ihany malagasy afaka mitsakitsaka didy navoakany malagasy ray manontolo ka hoy zay azo atao zay raha ohatra kosa ka hoe napakatra le olona averiko ihany tompoko napakatra ony zareo nanao fanoanana dia tokony nandeha tamin'ny 10 juillet teo rehefa ny tonga 10 juillet dia tonga tany voatery tonga tany
tuliarandray zay tany cour d'appel de efa natao ny fitsarana araky ny teny namako teo de ny fanjakana malagasy io ihany io direction mine io ihany io ministère ny mine io ihany no milaza hoe ho tsoanay ny fitorinay fa alao aloha iandro indray am'le 5 midika an'izay zany dia azo taterana ohatra ny tamin'ny voalohany ihany io didy io satria misy didy faharony zany mbola manome fahefananay akan'ireo cristal reo zany confirmeny le fitsarana zany le didy le teo aloha tena confirmeny mihitsy satria na le premier président cour d'appel ny tulara de fanteny fa hoe oka kosa ny didy zay avoka tsy ho sakatsakanareo ny teny ny avokany zareo tam'izay iny kosa aloha de tsy hita tsy hidiranay am'zany fa hoe any tulara nareo manao ny zavatra iny marina mihitsy zany fa mieritreritra nga mananaovanjareo zay de ny hoe any tulara zay anao le didiny besandra satria izay manina basy zay manina zay manko le izy resaka foana io agamba tsy fantatry vahoaka mihitsy hoe ny fanjakana rehefa miady amin'ny fitsarana manina raharaha ny fitsarana na zavatra hafa kotra ny fitsarana rehefa tsy manina marina itsony izy tsy tantsony ny tany alehany resy izy satria nanao tsinitsinina didym-pitsarana resy izy satria tsy marina mihitsy na tsy manina profo izy de tsy hitan'izay tao de mampiasa n'le tao hoe puissance publique izy zay puissance publique zay zany lasa izy maka gendarme laka izy maka police lasa izy maka maramila lasa izy de banany fotsiny zao fa natantaran'le zavatra zay le hoe manafitohina tsy mety ary ratsy de ratsy mihitsy satria raha mbola miteny foana io présidentsika io hoe tantandalana Madagasikara apetraka ny hoe état de droit ka raha ohatra mbola misy mandika an'izay de ohatra ny manompa na sanatry mivava maniratsirany président république eo ka zay de mbola miteny sy mamerina ihany mitedavy ianao monsieur le président république fa namarinana fa hoe lainga ny tendry maître Sylvestre tenina mitedavy ianao lainga ave zany zavatra tenenina izany fa raha lainga zany volony zay andady tsy anao aminay mifono zay tompoko fa diso fa raha marina kosa ny teninay lehilahy lehibe anao monsieur le président mametraka zay défi aminao fa hoe apetrao ary le zavatra resanao sanandro hoe tanytandalana zay le zavatra apetrakay ka aminay tompoko raha mbola misy ihany satria misy ministère fitsarana zany hoe fa niantso hoe sy miangavy ministère ny fitsarana irio reo tompoko azafady re tompoko vonjeo fa tena misy mpanitsakitsaka firenena totimitany sy anty satria le olona te anakarena tampoka manao zavatra tsy mety manao affaire maizina maimbo lo manao ny zavatra tahaka an'izao aiza ve na directeur ny mine régional zao ianao de tsy hafantatra farafaratsiny de hoe misy didym-pitsarana fa anao zavatra tahaka an'izao endy na ny fomba natao ary nanakanana anty zavatra hitany ambovobe nitondrana basy re olo reo tsy misy ninina oloreo na ny basy litera amy sinoa reo be satria mana autorisation izy de nalainy io directeur any mine io koa zany hoe directeur any mine régional io de tsy afaka miala rehefa mandeha na aminaka ny tany tsy vory na atao fort dauphin tratra naindresaka tao borony tao na nanao zay fakana zay hitan'izay tany ambovobe de tsy afaka miala amiaraka am'le olona mpanao affaire maimbo ary tianay marina tompoko fa io olona anakiray io fa misy ny sasany fa ty anakiray tena mpianaraka azy ty atao hoe monsieur Robin petraka ambovobe fort dauphin izy efa voasazy ny fitsarana valivolana tranomaizina sazy miantona noho ny raha cristal ihany koa pour escroquerie abus de confiance escroquerie io no miaraka foana amin'ny directeur tsy miala amy mihitsy ka izay tompoko mametrapetraka mihitsy amin'ny fanjakana malagasy zay mikely ainy mikely soroky miteny isanandro hoe tanytandalana io izy io tompoko mbola verina ihany hoe ataovy ary ataovy hoe fahafantaranareo hoe manaona tanytandalana ve de hoe raha misy lalana avoaka na didym-pitsarana de hitsahana zay tanytandalana raha zay le izy de mety nareo fa raha tsy zay tsy izy gamba ka ao anatin'izay indrindra moa hoe fa nisy le fanesorana le olona teo aloha le directeur régional tsampy fe zany le fanapa-kevitra ny raisana zay disykely angamba ny filazanao marka na ny information azonao fa le directeur régional manao alizy am'izao tsy le directeur régional teo aloha fa le directeur régional vaovao
hatramin'ny voalohany tiraraha tya dia izy foana no nifampiresaka sy nanao ny zavatra rehetra tamin'ity raharaha ity fa tsy hoe soloana akory le izy fa le solo le directeur régional zany a no tafiditra amin'ity raharaha tya no fampiresaka aminay amin'ity raharaha tya no manao ny zavatra rehetra amin'ity raharaha ty fa tsy hoe le teo aloha kory satria mety hoe iteniny fanjakana hoe efa soloana le directeur régional non tsy izay le izy. Misy fanazavana kely momba zay gambany marina fa misy directeur anankiray teo régional teo aloha ny anarany moa de hoe Bout François ny anarany io olona io zany a de efa hoe afindra toerana zay gambany tiany monsieur Marc hoe tenena amilizy hoe io Bout François io zany tao aloha efa ela be izy ny tao a dia nesorona izy eo afindra toerana hafa de nisololona nyty vaovao ty ka ity vaovao ty no manao zao zavatra rehetrarehetra zao voniditra tao Fort Dauphin zany de ino aferana taony zay manko zay anao taonay fa hoe ty anakarena tampoka mihitsy ty lehilahy ty angambany afahany masahiny manao zavatra tahaka an'izao satria hatramin'izay tao Fort Dauphin ngamba misy fa 10 taona mahery ngambany Bout François io le talohany io tsy mba nisy raha hoe nisy ohatran'izao fa voniditra izy ary ny zavatra magaga fahinona izy hoe to tamin'ity herinandro ty na tamin'ity herinandro lasa teo zay izy vao tena nomé zany hoe ndikan'izay zany a mbola tsy nomé akory izy zany de efa nanao zao zavatra zao zay fahazahoana izy satria renseignement enina hoe zay fa hoe bolina tsy nomé izy a dia nanao ny zavatra eo fa tamin'ny herinandro lasa teo izy a vao nomé tao amin'ny toerana misy anazy io ka zay gamba raha mamaly fantaninao zay fa hoe mbola tsy nesorina fa olona vaovao io manao affaire io fa le taloha zany a tsy manao an'io affaire io ka anisan'ny resaka foana monko teo hoe tsy manana n'le fahefana anao le exploitation akan'le reo cristal reo le client izay hoe arovanareo zany le hoe opérateur sinoa feno ve nefa mifepetra satria ao anatin'izay manao hoe assainissement zay mantsy ny fitondram-panjakana ankehitriny eo amin'ny resaka exploitation na produit minier eny tompoko tsy hoe tsy manana permis d'exploitation client anay fa tiako marina de ny client anay tsy miexploiter velively mihitsy tena tsy miexploiter izy fa mividy kosa am'ireo olona miexploiter ary anananay taratasy mazava tsara mihitsy izany fa afahana mividy sy mivarotra ary manondrana izany ka tenenina hoe aiza ny permis d'exploitation raha olona mividy tompoko tsy mila permis d'exploitation fa laisser passer irery any de fa ampy hitondrany sy varotany sy anondranany aniny zavatra iny rehefa aveo mahagaga nefa dia izay foana naverimberina hoe miexploiter non tsy miexploiter mihitsy izy izinay hoe tsy miexploiter io olona rovana io fa de nividy tamin'ny malagasy rehetra vidy tamin'ireo mpitrandraka madinika ary mampalailo amin'ny tiraraha ty de izy samy vidy lafo sy manampy malagasy indray no atao an'izao manana taratasy rehetra ara-dalàna amin'ny fividianana azany vato zany mandohetra ara-dalàna asa raha azo aseo kely angamba fa dia etra 2014 mihitsy ity nalohan'ny olona rovana ity izany hoe eo amin'ny lafiny ara-panjakana de ara-dalàna tsara zany izy satria izy tsy mitrandraka fa mividy de izay ve no ataotsika am'le olona rehefa ohatra hoe manao ny zavatra rehetra ara-dalàna izy satria manao ny ara-dalàna de hoe matahotra de rehefa matahotra de atao an'izay ahoana ary no etsotsika ny investisseur fa nivelany raha ohatra ka ataotra le investisseur vonona ny ampiasa vola eto amin'ity tanindrazantsika ty manana ny fomba fanazavako azy koa zany satria fandraisako azy zay resaka fanontaniana napetraky marque zay de ohatrany hoe misy famanandalitra n'lay ministre ny ministre mihitsy manko mitena zavatra zay niteneninao zay ny ministre ministre ny minina zany de niteny izy tamin'ny gazety hitako tamin'ny gazety satria efa tany tsy mitany zay tamin'izay fotoana zay gazety tamin'ny lakamisy izy io tamin'ny malaza de niteny ny ministre fa hoe ity sono teo izy efa nanao soni ary mifanaraka fa hoe anao transaction amin'ny fanjakana malagasy ty amin'ny ministère minina za de milaza monsieur le ministre inao le tena voafandalitra mihitsy ianao am'ty directeur régionalinao ty na ny fomba fiasany koa de te mamoehatra mihitsy satria manao tsinitsinina ny zon'olombelona io lehilahy io ny antony tompoko zao le sino sady tsy mahay teny gasy io tsy mahay teny frantsay
fa misy olona miaraka aminy fa rehefa nanao procès verbal kosa ilay olonao lay directeur de nidina ny trano a de sonorery niaraka tamin-jareo tao mbola veriko ihany tsy miala aminy fa miaraka amin'ny foana lay olona robin sy le olona sasatsasany mpanao escroquerie misy avy anatulare ny sasany koa tsy afaka aminy ka io zany rehefa natao zareo ny taratasy de miteny fotsiny hoe soniavo ty ozy izy de manao soni le sono satria sono ve ina no azy ataonao de zao ny remarque ataonay ary zany move raha tena ny lofo marina à notre jonction io directeur régional io a nanina fotoana be da be mihitsy anaovana an'izay izy a fa sy natao le izy fa naverimberiny foana taminay sy tamin'io sinoa de hoe manaovy anareo a arrangement amy reto olona reto le olona reto tondrondreo a de le olona mpanao affaire le escroc zany le miaraka amin'ireo rehetrarehetrao de namaly ny tenako satria zay natratrarana izy tao amborony tao a de namaly tam'izay fotoana zay de hoe raha mbola izay foana tedavinao monsieur le directeur zay tsy hanao arrangement mihitsy farafaratsiny zay a torio any amin'ny fitsarana raha misy fahadisonana tao fa zay tsy hanao arrangement satria tsy mahatsiaro teny zay a manana diso tsy mahatsiaro teny zay a nandika lalàna ka no zany a zay tsy hanao arrangement mihitsy fa raha tena olona ny lofo marina io directeur io zany hoe tena hoe manao ny asa marina izy a sy manana ny fahamarinana magnina tsy nitoizy le transaction fa mihina ny tazoro fotsiny ao fa de manaova arrangement zay ihany azy lesesiny raha izay faharoany zay a de nitatitra nomeny anao koa zay diso de ila zany fa hoe re olo sono io izy zay nitenenao ihany koa de ny hoe dia mitrandraka vato amy toerany tsy tokony trandrany 30 kilometre miala amin'ny azaony manao an'izy diso zany tsy mariny zany itikatra le autorisation natoro metra teo ity to autorisation ty a sy ty taratasy ty afahany miasa ity de milaza fa hoe misy tompoko a misy maitsomaitso kely angamba nitanareo maitsomaitso kely io maitsomaitso kely io a de milaza hoe asa na hoe activité io activité zao mivolaza ato extraction des pierres minérales industrielles activité de commissionnaire exploitation de pierres fines et industrielles dans toute l'île ka manifantatritsika mianatra teny vazaha dans toute l'île eran zao nosy ray manontolo zao na hoe era Madagasikara ka na ohatra aritsika maloatra arynareo nahita anazy nanao extraction tamin'ny toerana hafa akoatrany ty tsy vory ty de mbola valable le ty e azony atao ke zany satria dans toute l'île kanefa an'izay mbola mikezaka mamerina foana mandrilika mba manazava tsy manao extraction io a tsy mitrandraka io sono io a fa sono mividy fotsiny mividy vato izy a de mivarotra na manao exportation ka maninona no simbaina maninona no omena zavatra diso ny ministre de lasa miteniteny foana mba lehilahy lehibe ihany ny ministre amy tena an'io a mba menatra tompoko satria na zay mijery azy ara malahelo satria lehilahy lehibe sy any miteniteny foana zany hoe diso re zavatra etretreny a ary raha ohatra ka lehilahy marina ianareo ka mitazona ny marina ianareo milaza fa hoe zao ny tena marina avy any aminareo a avoay ny taratasy na vavolombelona manamarina ny zavatra resanareo a fa izay tompoko efa namoaka foana ary mbola be da be taratasy mbola atorona ianareo fa hoe diso zany a ianareo de manaonao foana rehefa mba diso a de mandekeny fahadisoana fa tsy hoe akory mamenatra no manaiky fahadisoana fa tokony atao sy ho hitan'ny vahoaka fa tsy mahamenatra akory hoe diso lala zay satria nomena rasainy mahadiso zay ny fanandalitra zay a voatery anao zavatra tahaka an'izao tsy mahamenatra akory nytena zany araky nyteneniko matetika hoe rehefa diso atompoko raha ohatra diso za miresaka aminao zao androany a tsy manina etenena lakely ny tenako de mandoalika hoe mifona fa diso atompoko ino mo mandiso an'izany fa raha ohatra kosa marina ny anareo a mbola averika any hoe je vous defieko nareo miantsy anareo hoe oetiny famarina anareo a atoroy tahaka nataonay zao anankiray ty tompoko misy taratasy ato aminay mialatsiny metra fa atoroko dodoly le tavatreto io zao
misy ordre de mission nomeny secrétaire général région Fort-Dauphin, nomeny secrétaire général ny région Fort-Dauphin ho an'ny io directeur io entina manao ny perquisition. Dia izay nazahoany ordre de perquisition na mandat de perquisition avy any procureur. De mbola verina ihany sa tournainareo am'izao fotoana zao mbola taiza nisy secrétaire général ny région afaka manome autorisation ny minina ny directeur minina na hoe mba olona manao tahaka an'izany hoe anao perquisition na mama hoe ordre de mission hoe anao zay asa zay, tsy misy afaka manome an'izany baiko zany ordre de mission afa-tsy président république na ministre ny minina. Ka manino ny tony manao an'izany izao zany le fomba fiasa vi tompoko, izay nye mahatonga anay hoe manaonao foana dolo zareo, zay mahatonga anay hoe tsy raly le zao re olona ry vahoaka malagasy zareo zao ny fomba fiasa eto amintsika aizany amindroso ny firenena tsy mety zany tompoko. Asa mbola manana teny ho tenenina namako na monsieur Marc manana fahafantanina petraka. Iverena kely angamba le resaka hoe arrangement teo satria ohatra manitikitiky an-tsaina le nareo zany terena nanao an'le arrangement tsy nanaiky nareo inona le arrangement zay hoe eritreretina iarahanareo manao mialatsiny letra fa le arrangement tiana atao tenenina ke zao hoe misy le mety misy ny transaction zay a de ara-dalàna zay i transaction iny dia mandaly sy mibaboka anao diso soaro andao anao raha-pihavanana amin'ny ministère zay, amin'ny ministère zay no atao zay no atao hoe transaction raha-pihavanana hafa koa zay. Fa ity raha-pihavanana mpanaovy directeur régional minanay ity dia manao raha-pihavanana olo zay am'reto olona le escroc manodidina anazy ireo zany hoe mpividy reo nga mivarotra an'le vata le olona reo manana permis fa tsy mitrandraka fa maka vatany amin'olona de afaka telo volana ohatran'izany vao mandoa ndraindray fa matetika de tsy averiny akory ary ny volan'ny olona fa hoe katramoiny any fotsiny. Ka ty soloa tya dia afaka mividy mahasamy vidy lafo no tonga de mananao tolo-botsitra zany ka tsy mahavoa zany zareo de misy fomba io zany ny fanarahany zareo eliminena anesorany sono io ray zay ary eo anatin'izay zany sady esorana ny sono no azahoana vola satria manao rangement am'zareo tsy ny zany dikan'izany hoe ajanona le transaction fa am'zareo no manao rangement. De raha ohatra ka any amin'ny transaction mety misy 15 na mety isy 22 milliards araky ny resaka ataon'zareo zany satria re olo reo any teny hoe revo azy le 22 milliards de zarainy zareo. Raha ohatra tokony ando 22 milliards zany le sino de lasa hoe asa 10 na 15 milliards amby zareo zany kizay zavatra tedaviny ary zay tian'io directeur régional io ataon'le sino zany hoe manaova rangement amreto de mihona azy le vola fa tsy omena fanjakana zany. Zany hoe mo tetina otrino moa zany fidanan'le sinoa ny vato izay moa tsy de mahay loatra momba ny hoe vidin'le izy fa ialana tsiny fa tsy haina le zavatra fa ny feo mandeha fotsiny ao Fort-Dauphin de ny hoe iry zareo reo zany de fa volona andray an'io volona hoe 22 milliards no zarainy zareo manomboka avy aty an-taninarivo zany no izarany vola io hatrany Fort-Dauphin ka tsy fantatsay ny hoe izy adolo nomena an'io vola io ka tsy mamofopofina corruption iny hoe ambadika an'izany tsisy tena corruption pure et simple ary misy efa manao fitorina zay angamba ny mety raha nazava azy angamba nazava azy efa manao fitorina tokoa zay satria de hita hoe mamofopofina zavatra tsy ara-dalàna izy ty fitorina nataonay zany dia efa nametraka fitorina zay mikasika ny corruption voalohany indrindra mikasika ihany koa ilay tsy fanatanterahana ale didi-pitsarana anankiroa zay azonay teo zany hoe le didi-pitsarana voalohany zay tsy notanterahana ary rehefa tonga indray zay nanatanteraka le didi-pitsarana faharoa ny huissier dia mbola tsy notanterahana ihany koa ka maromaro ny loam-piampangana hoy zay angamba ao anatin'ny fitorinay ao nisy tao abus d'autorité usurpation de fonction satria de tiako mariana fa dia ao anatiny lay procès verbal de saisie sy le perquisition natao dia olona civil no manao sonian'izany directeur minina miaraka amina civil anankiroa gaga de gaga zay hoe
azony civil atao ve ny manao perquisition zany hoe tokony inona OPJ ve manao azy tokony OPJ raha niaraka ny lalàna no manao perquisition a ny directeur amine ama directeur amine azy a dia afaka manao perquisition rehefa mahazo ordre de perquisition izy a fa le civil kosa tsy afaka manao an'izay mihitsy ka eo dia efa misy zavatra tsy mety voalohany indrindra manarakarak'izay a na andeha indray le exécution an'le décision dia mbola ny sakanana civil ihany koa no niaraka amin'ny directeur amine tamin'izay fotoana izay eo zay dia fakaka hoe maninona ireto civil reto a no hita foana ao anatin'ny tiraraha ty mamofopofona zavatra vafa ny fisin'reto civil reto ao anatin'izay satria tiana mariana fa raha tsy tena hoe raha hitena hoe civil vafa angamba fa hoe reo hoe ka mpifaninana mivantana amin'ilay olona rovanay tokony tsy anatrika an'izany zavatra rehetra zany izy satria ohatrany hoe mpivarotra anankiroa dia atao perquisition anankiray dia le mpivarotra apita ve afaka mandeha manao perquisition entany ataoko amin'ny ohatra mazava tsara angamba le izy azotsika rehetra azy ohatrohatrizay zany le izy a tsy tena miketo daholo a ny zavatra ao anatin'ny fitorianay satria mbola andeha fitoriana aoriana zay vo afaka iresaka an'izay angambosika fa ny manikitika ny saina kosa angamba sy tokony fantatry ny vahoaka malagasy ihany koa fa misy tena tsy alehany mihitsy le mpitondra atsika mihitsy mbola averiko foana le izy zavatra misy tena tsy rary sy tsy hitsy ny zavatra ataon'ny mpitondra ohatra anankiray koa ty zany zao rehefa natao le fanateterahana an'ilay didy ka nomena na de tsy fidiny zareo ara le vato nivoaka tao amin'ny direction mine tao Fort Dauphin de rehefa nety ny tomobile hiakatra ty Antananarivo a dia nampanenjehina sy nosamborina ilay camion fa tsy mahazo mandeha ty zao taratasy avy amin'ny chef de région manao ty taratasy ty tompoko message radio ary tena mazava tsara aby zao voalaza ato objet arrestation de camion de transport de cristal HVDVB arrêté camion immatriculé 2050 TAS X transportant produits miniers illicites NB nota bene primose voalohany indrindra autorisation transport spécial de district Amboasary Sud est annulé zany hoe nisy taratasy avy any amin'ny district ny Amboasary Sud nanome autorisation spéciale tondranan'izy io a rehefa nisy le didy pitsarana zay hitan'io chef district io zay everinay fa ara-dalàna satria na ny gendarmara dia nanatrika sy nitondra ary nanaraka an'io vatoa satria nahita didy pitsarana manatateraka lalàna zany fa ny chef de région kosa dia mahita hoe autorisation transport spécial district Amboasary Sud izy dia annulé zay primo secondo zany hoe faharoa zany ordonnance ozy izy ordonnance cour d'appel nul le non avenu dikan'izany a foana tahaky ny tsy misy ny didy pitsarana navoaka ny cour d'appel ny Tuliara zany ve tompony de ataonao ahoana fino an'izany de misy mitondra fanjakana afaka hiteny fa hoe didy pitsarana de izy ariketra amin'ny région arivo hoe foana tahaky ny tsy misy io didy pitsarana io nefa tsy nisy didy pitsarana mamadika an'izay tsy misy didy pitsarana hatram'izao zay ataona hoe defienizy zahay eto Madagasikara milaza hoe mana didy pitsarana hafa manafoana an'io didy navoaka ny cour d'appel io fa ny taratasiny zay soniavy ny chef de région io tompoko agamba mba tsara mba avoakanao atao ngeza be mihitsy ho hitan'ny olona azafady tompoko io atao ngeza be azafady le toko miala tsiny fa de io a sonia chef de région a io a ny taratasiny atao chef de région a avoaka atsika ho hitan'ny be sy ny maro ho fantatry ny tompona andraikitra ny ministre ny président république ny premier ministre mahita hoe ny chef de région manana fahefana manafoana didy pitsarana eto a Madagasikara ao Fort Dauphin misy an'izany io le taratasy tompoko ary mbola omenay ny tompona andraikitra efa misy minahazo koa matsy fa mbola omenay koa sasany ka izay tompoko zavatra mampalelo dolo zany ary zany ny zava-misy am'ty raharaha ity a ka aizenao no tsy hitaraina atao hoe manam-pahefana izany nefa manam-pahefana indray ny mandrora aminao rehefa avy eo a daroany ianao a de petrany amin'ny tratranao a de mbola androrano indray rehefa avy eo a de ahoana no ataonao hoe nefa mbe malagasy any ianao a eto amin'ny taninao ianao mitaraina mpitondra malagasy
lazaina fa hoe tany tandalàna mbola aveliko foana tena tsy matiko lolo mihitsy filazana ty hoe tany tandalàna ty rehefa tsy fitako mihitsy matany tandalàna l izy ohatra tsy mandray ndraikitra mihitsy le tompona ndraikitra eto amitsika fa de ohatra mijery fotsiny a zany hoe zao ohatra mena anakiraha izao a lazaina fa tsy nanjary ny teo amin'ny tetezamika zao no ataony le voafidy am'izao fotoana zao tahaka ny hoe misy voatabilo lo tena lo le voatabilo tena tao anatin'ny sobiky de rehefa aveo hoe mba hitehiova ony zany de le sorona le sobika solona vaovao de navirinao ihany le voatabilo ohatran'zay izy zao voatabiloa ampidira sobika vaovao lo ihany zay fa raisina ndraikitrareo a de tsy olotsony le voatabilo toko zany hoe somary magagagaga ihany aloha ty raharaha zay satria ohatra mandinika didi-pitsarana itrabahan'ny olona sasany aiza hoe zany efa mifitsarana am'ty raharaha zay hoentinareo ty fitsarana am'ty raharaha zay hoentinay ty a de fa namoaka didy a indrony sesy ny didy voalohany a de ilay area tamin'ny 24 juin 2014 teo tsy afa-po nefa ny ankilany a dia nanao fanohanana ary ty le tiako tenenina mazava tsara mihitsy nangataka suspension d'exécution eny tompoko raha mivoaka le suspension d'exécution nataondry zareo ka nahazo izy a de azo tsy tanterahana ntsony le didy zay mivoalasany lalàna kanefa ny fanjakana rehefa tonga ny fitsarana tamin'le 10 dia ny embotra indray a nanao hoe zay tsy hitory a dia tsy nisy zany le suspension d'exécution naferindry zareo ny fangatahndry zareo a namoaka didy ny fitsarana hoe ay raisinay ary zany a ny désistement nataon'ny fanjakana malagasy a ka dia tohizana ny fanatanterahana didim-pitsarana satria tsy nisy didy a manakana an'le fanatanterahana ao amban'io didy io misy zavatra tiako mariana kely rehefa vita ny didim-pitsarana anankiray ka mivoaka grosse dia misy soratra maromaro mangataka amin'ny procureur général procureur de la république ny gendarme sy ny polisy ary ny huissier anatanteraka ny didim-pitsarana io a na anampy makaganay nefa dia nakabiazan'ny olona zay mifanehitra tamin'ity a dia mifanohitra tamin'izay foana no natao satria le olona natao anampy amin'ny fanatanterahana le izy indray a no matetika nanakana an'le izy ka eo mifanontaniana lehibe mipetraka hoe ahoana zany no ataontsika raha ohatra ka mifamatika tanteraka le rasa satria le olona ny raha nahanao indray anatanteraka no manakana mety hoe zay sa tsy mety raha ohatra tonga eo amintsika ny toerana hoe misy didim-pitsarana anankiray anao io ohatra milaza hoe itsy tany itsy a dia anao manomboko zao satria nalohanao vola tonga polisy sy gendarme amiteny hoe tsy azonao raisiny hoan'io a fa mbola misy baiko fa ny ambony any a tsy andraisanao an'io inona no ataonao satria ohatr'izay foana zavatra miseho am'izao fotoana zao a rehefa tonga le didy ka anatanteraka le olona dia tonga ny gendarme hoe zay nahazo baiko a tsy azo tanterahana indray hon'io a satria mbola misy ansatsy a mbola misy asaroa baiko ambava daholo anefa reo a rehefa nangataka taratasy izahay a tsy nisy na de taratasy iray ary avy amin'ny mpamme baiko a naseho anay hoe ty le taratasy tompoko ka izay mampalahelo hoe rehefa mamme baiko ohatran'io re a mba ataovy ataratasy ho hitandridraresa satria ny olona mba mitondra didim-pitsarana ara-dalàna mba to manao zavatra ka rehefa nao zavatra ko ianareo a dia mba asivy taratasy na tsy rariny ary mba ho hitanay fotsiny hoe ty misy taratasy a ahafahanay a miady ho an'ny olona rovanay a miady ho an'ny vahoaka rehetra zay ao arinanay amin'ny toetra raha ohatran'ireny moa zany hoe izany tokony hoe anome baiko hoe anapaka an'izay hoe tsy azonareo tanterahana indray le didy ny tokony ame baiko ve amin'ny toetra raha ohatran'ireny tsy baiko no tokony a anakana ny toetra raha ohatran'ireny fa didy ihany zay efa naveriko teo tsy maintsy didim-pitsarana rehefa didim-pitsarana name alalana an'le izy a de didim-pitsarana ihany koa manala an'le izy fa tsy hoe baiko avy eo a no apetraka satria tiana tsirina mazava tsara fa raha baiko a no anofanana didim-pitsarana dia eo le misy a fifanindrina fahefana anankiroa misy eto amin'ny firenena nefa fahefana telo mazava tsara ny tokony isy amin'ny firenena anankiray a dia fahefana-panatanteraka fahefana-panao lalàna ary ny fahefan'ny fitsarana aiza nefa zay a satria dia lasa voatsindry tanteraka zany le
fahefany fitsarana fa lasa anakiroso isa misy amin'izao fotoana zao raha ny sary no jerentsika tsy fanjakana tsony zany raha araky ny définition ny atao hoe fanjakana satria lasa roa le izy fa tsy haiko hoe inona ny lasantsika azy ngao mampalahelo any aloha zay mampalahelo any zay satria lasa hoe mamoaka didim-pitsarana ny olona de na tsy taterana na sakana ny olona sasany ianao zany miteny monsieur marka mlatsy fa afaka ny fanao mazy satria zandry ianao a sady tsika moa fakatỳ izy a tsy mampalahelo fa manafotoana mihitsy manafotoana zany satria ianao mba manatena hoe misy fanjakana ty firenena ity kaneny le fanjakana antenainao a tsy manao an'izay a asan'izay fa zavatra hafa nataony teny gasike mazava hoe natenaina anirna vo nampivandravandra lay fanjakana satria tsy manao ny asany izy na misalovana ny asan'ny fanjakana hafa raha exécutif ianao mpanatateraka sy tokony anao ny asan'ny judiciaire satria judiciaire na afaka manakana an'io a amin'ny didim-pitsarana zay avoaka iny fa tsy hoe baiko ambava za raha gaga am'le gendarme hoe afaka mamanao izy hoe misy baiko avy any ambony any ka ajana le izy ny gendarme nge araky ilazaina mba tadidiko tsara mihitsy ary menarako tany ampianarako io zany zavazany de hoe misy le hoe baïonnette intelligente dikan'izay hoe na misy baiko ary ambava rehefa hitanao fa tsy ara-dalàna tsy izy manana l'attitude lay gendarme na olona ietretra tsy atateraka ty fa to tsy aleny zany a so de amononako ty zavatra ty a fa mba hafarafaratsy na hoe tsy anao ianao a de atao voatra ny chef de région nysoratany mihitsy nazy hoe zany mamany anile an'io didim-pitsarana io baba le lehilahy hoe baba nysoratany azy fa sy natao verbal fotsiny nda de tsy mety azy aiza moa mba mbola vetika hoe chef de région ilaza fa nul le non avenu ny didim-pitsarana cour d'appel ka io ny azy mifiverako aza hoe mba lehilahy kosa izy mba nasala anao taratasy fa ianareo sasany de hoe nahazo baiko verbal fotsiny baiko ambava batoko taratasy e mamaraparana ngamba atsika ry izy mirahalahy amin'ty raharaha ty moa zany de hoe am'izao fotoana zany tsy leve mihitsy moa zany le saisie inona ny ataon'le mpandraraha miaraka aminareo manohy ny asany ihany hoe sa tena nabloqué raharaha betsaka ihany ty afera nahazo azy ty ny tena marina zany a le mpandraraha miaraka aminay zao de miorory fatratra satria nahoana teo ampelatanany-daolo zavatra rehetra kanefa dia tsy azony ary tianao mariana fa nysasaran'le olona aman'ny volana maromaro amatonany mihitsy no nafahana nanangona andreo a dia botona tsotsoa fotsiny matahotra le mpandraraha miaraka aminay a ary tsy tantsony zay atao satria tahaky ny valala vaotany moa izy tsika filaza azy amin'izao fotoana zao mahazo azy satria jerem-potsiny le vato a jerem-potsiny le volany tena ny asa tao a tonga le mpisolo vava mba miteny hoe naresy tsika ty ny didim-pitsarana de azo ampiarina ve ny didim-pitsarana io metla zay fiteniny ampiaritsika ty raha azo atao tsy azo atao nefa le izy zany asa mampalahelo satria dia nanamany ary dia tonga nanatona anay amin'izao fotoana zao hoe fa ahoana no atao an'izao le izy maromaro reo mpandrarana anatona anay a natatia-taninarivo na tamin'ny Fort-Dauphin hoe tsy rariny le izy a satria raha ohatra zao daolo anaovana mpandraraha rehetra dia tsisy olona iaina ntsony eto amin'ity tantsika ty satria nahoana hitsoka ny mpandraraha tsisy ampiasa volantsony mihitsy ny mahagaga ane de izao hoe rehefa mba manana taratasy ara-dalàna le olona atao an'izay fa firy mialatsiny a raha ohatra anisy tsika ngamba manomboka ery Ambohijatovo marabatonga ety amin'ny farana Analakely firy ny olona mivarotra vato firy manana taratasy am'ireo firy ny olona manana fahazon-dalana am'ireo ary hoe firy ny olona afaka mandohetra firy ny olona nandohetra tamin'izany afela manao ny asany tao ny olona rehetra satria fivelomany io fa le olona mba mandoa ny hetra manome vola fanjakana mandoa risy torona ara-dalàna dia kapaina amin'ny tompony mamelona le gasy kely rehetrarehetra kapaina amin'ny tompony satria nahoana matoa manao an'izay dia matahotra ka rehefa matahotra dia asivo foana
nefa mba manara-dalàna le olona de lazaina fa matahotra dia azo anaovana raha matahora ka oka re tompoko mba ho atsaina ny zony rehetrarehetra hiasa rehefa hiasa ny zony rehetrarehetra mpiasa vola rehefa mpiasa vola izy satria dia anisan'ny mamelona amin'ny malagasy any ireo hoe anisan'ny mamelona amin'ny fanjakana ihany koa mamelona tapombola mpanjakana nefa dia toatoanana atao tapozao mampalahelo dia efa tonga hatrany ivelany ihany ny resaka ka izay ny tianay mba hanaovana antso avy hoe oka re tompo mba ho fafana amin'izay le fanaovana ohatr' zao amin'ny mpandrarà sotranao maître Sylvestre teninao farany maître olala tsy farany angamba fanazavana ihany tiako tenenina momba le zavatra zay manontany ianao hoe inona ny zavatra tokony isy manaona le mpandrarà le mpandrarà araky nazavany maître teo a sy nyteneniko taloha tamin'ny voalohany tare de hoe olona manao ny asany tena amin'ny fo madio mihitsy de za zany a nyresaka sy ny fanantona tamin'ny ambassade de Chine mareko tsara mihitsy io a efa nandray andraikitra nyresaka tamin'ny ambassade de Chine zay fa rasinay andraikitra ozizy satria na zany kitsirany zavatra tsotsotra ohatra zao le zako am'le izy de hoe matetika rehefa miteny sinoatsika eto Madagasikara hoe mpandrarà de hoe ale sinoa manao an'izao tsy mety salamo zao misy an'izao de za zany te tamin'ireo sinoa tamin'ny ambassade reo fa hoe sambany zao misy sinoa tsara madio tiany olona mba arovy io sinoa io satria ataonareo hitany be sy ny maro fa hoe tsy ho ratsy dododo leka olo sinoa fa mba misy sinoa mba tsara ihany zay nataoko aminareo eny izy andraindraikitra zay de nataoko hoe tahaka aminay malagasy ihany koa nge io a mba misy ny olombanina eto aminay Madagasikara zay malagasy misy ihany koa ny tsy vanina ohatry nareo zay ka zany a mba arovy ny olombanina fa ataovy minany angano ny olo tsy vanina zavatra anankiray mbola tokony fantatrinareo koa de zao le ireo vato reo ange rehefa nalaina tany a tsy vory io zay nanaovan'io directeur régional io procès verbal 263 colis dia 11 tonnes ho izy izy tam'izay fotoana zay a no tao 11 tonnes 263 colis rehefa tonga tao Fort Dauphin le izy satria tazony tao ny Borony tao de rehefa tonga izahay tamin'ny nanatanteraka le didim-pitsarana nomeny naverina ireo vato reo a de nanjary 254 fotsiny misany zany hoe misy colis na sac na gony sivy zany tsy hitany nalehany taon'io bureau io tao bureau-ny directeur io dikan'izay zany a amin'ny lalàna de détournement d'objet saisi alatry zany tompoko ta izy izy io a tao amin'ny bureau-n'io ingénieur na directeur amin'io raha izay rehefa avy eo ny ray satria rehefa nisamborony zareo a naveriny tao amin'ny ray tao ny bureau-ny le avy nanatanteraka rehefa samborony naverina ambovomea de naverina tao ny bureau-ny ray le izy dia hanatanteraka le didim-pitsarana fanoroany ray zahay de rehefa nisorona tao ny bureau-ny ray le izy tao amin'ny tao satria efa nitenena hoe misy tsy ampy izy io 9 colis de finosy nareo lasa taondray lasa 264 andray le izy fa tsy 263 na 254 de firy ny poany lanjany lasa 13 tonnes andray zany a mihoatra telo tonnes andray le izy de ay zany fa marinany le lambo manahoana tanao zany hoe voalohany 11 tonnes de rehefa avy eo a lasa 10 tonnes tao am'zareo tao ihany zany de rehefa naverina tao satria fa eny fa nolazaina fa misy tsy ampy io de lasa 13 tonnes avy aizy reo de apetaka ihany fantena am'zao fotoana zay hoe mino zahay no fenona zavatra fahatany io zavatra io a mety ho vato ry kristala ny zavatra hafa fa tsy izy mihitsy zavatra natao ao fa zavatra namenomenona fahatany fotsiny zay zany mbola ho hita ihany io zavatra io satria izay a
tsy anaiky mihitsy rehefa mandray iny io fa tsy maintsy mbola constaten'io fa hoe inony reto zavatra hoe fotakanamenanareo anay tya satria cristal tsara tsotra madio zao a 263 ndasinareo a lasa 254 lasa 264 ko 54 de lasa 264 zay zany tsiatra satria tianay marina sy ho fantatry ny vahoaka malagasy ihany koa fa misy halatra nataonjareo a tamin'io cristal io taonjareo tao ka am'izao fotoana zao zany inao miteny hoe faraparany tsy fantatro le faraparany tianao tenina amin'io fa misaotranareo zay miantso satria everinay ny fahinareo koa de lina tiampafantatra ny vahoaka ny zavamara tsy zavamisy am'ty tany sy firenetsika tya matomba ny antso anay ianareo izahay dia faly a tena faly a oa zay le ataoko aminareo tena faly mihitsy a satria araky ny telin'le rahalako iny de ny hoe ny zavatra mazava tahaka an'izao a sy ny teny fanatrefana nangatagege zay maly satria nisy mpanao gazety resaka anao tao Fort Dauphin de tenay le mpanao gazety atsovy directeur a ny fanazava aminay am'ty zavatra ty eo masonareo de rehefa natsoina le directeur ozy izy fa oka fa ny avocat aloha fa tsy zako aloha tsy fanazava amin'ireo olo reo e dikan'izany a matahotra izy ny fanazava satria fatany fa tsy manana marina izy ka za mitompoko monsieur le président république za mitompoko le premier ministre za mitompoko monsieur le ministre de mine za mitompoko madame le ministre de la justice jereo anareo a zany monsieur le directeur bianco directeur général io be nareo jereo io le fotakabe fa mbangataka zay tompoko a jereo vo fa efa misy plainte napetraka agny marina zany fa nareo tompona andraikitra koa ireo teny misy hoe on va se saisir d'office raha misy zavatra everinareo ilananay a vony zay tompoko anome anao a ty zavatra etre zany ty zany loatsy salam'zao ary zay refa niteny ary mbola averinay fa iady foana izay minina zavatra misy raha mbola zavatra ohatran'izao a tsy maintsy hoentinay amy tompona andraikitra rany amy ministre io nany zay tompona andraikitra hoe misy olonareo misy zavatra manao tsy mety ataony ary magaga ge zao e za zavatra gaga mihitsy rehefa miresaka amy tompona andraikitra zako za zany za manokana de misaotra tena saotra indrindra remetra tena ianao tena mahafinaritra mihitsy nataonao fa fiaraha miasa mihitsy nge zao ataonao zao e mba tena tianay hotoizany zao zavatra zao nefa zao manao zao zao le fiaraha miasa manao io mandraindraiky savenareo tompoko ya iny ary zay zegny manana marana atsika azy maître olala sy maître sylvestre inona ny teninareo farany mihitsika 10 minitra nareo nama de misaotra anao nga mamarika de misaotra ny mpijery koa naharitra antsiratsika hatramin'ny farany a dia manateny zay fa ho saintsainy maro zavatra nresahantsika teo a ho tonga any ambony any ho iaho satria zay filazantsika engane ka mba hijery am'izay izy fa tsy iany fotsiny misaotra ny nateliko farany de hoe ny famalina na ny savorovoloana ilantona raha misy famalinitsika tahaka an'izao a de fitadiavana ny marina ka raha mba marina kosa nenay ikeo fa tsy mamenatra zany satria zay raiky miteniko teo hoe raha marina nenareo mety nenalakela teriko afaka mandoalika de manao zafady aminareo a mifona tompoko fa diso fa mba raha marina kosa nenay a ikeo fa tsy mamenatra zany fomba fampandrosona firenena izany a fitiavatra andrazana zany fa tsy zavatra mahamenatra mihitsy a raiky tompoko andraikitrareo zay tompona andraikitra zany fitondrana firenena mitady olombaniny tsika mitatsaka fahamarina ntsika fa raha sala am'izao a tsy androso velively ny firenetsika satria na de vola hoentinay mandehandeha tahaka an'izao a nakany Fort Dauphin tany Tuileries de tokony mba amokarana naovana zavatra hafa nefa lany fahatany amy zavatra tahaka an'izao a nefa da diti-pitsarana tsy misy vokany akory a rehefa mivoaka ka aloha zay hoe ty tandrazana ianareo a ty tandrazana izay a andaotsika hiara-miasa ho fitiavana tandrazantsika ampisehotsika ampray tandrazana amitsika fa hoe vonintsika ampiseho famarinana vonintsika hiara-fampitondra zay zany no masaka azonaroso makasika an'iny raharaha cristal iny a nitondra fanazavana tamitsika teo maître olala sy maître sylvestre za kosa moa zany dia
mametraka ny veloma mandra-piona ho antsika tsirairay izay manaraka ny fandarana l'actualité amin'izao fotoana izao ary manasanareo hatrany anaraka ny fandarana rehetra eto amin'ny fahitalavitry matv veloma ary tompoko